Dia ho ampitombona amintsika indray ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Androany dia faly miarahaba antsika indray izay mpanaraka ny fandarana Kristiny Oivo eto amin'ny Oliva Soa radio. Ary androany antsika dia hiresaka manokana momba ny antsoina hoe fiovana amin'ny fanavozana ny saina. Fiovana amin'ny fanavozana ny saina. Amin'ny Romanina toko 12:1-2 dia izao no tenin'ny Paoly ao hoe raha aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao izy izy fa miovana amin'ny fanavozana ny saina. Hamantarana ireo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay sady tsara sady ankasitrahana no marina. Izay tsara sady ankasitrahana no marina. Dia hiresaka aloha tsika hoe fa maninona moa no mila miova amin'ny fanavozana ny saina. Fa maninona mila miova amin'ny fanavozana ny saina? Zavatra mila azontsika aloha itsika olombelona rehefa mbola tao anatin'ilay natiora mahampanota-tsika sy ilay identité mahampanota-tsika, izany hoe mbola tsy nandray ny asa-pamonjeny Kristy, ny saintsika dia mitodika manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao. Ohatrany ao izany hoe fanaon'izao tontolo izao satria io indraindray betsaka ny mandiso hevitra anazy. Ny atao hoe fanaon'izao tontolo izao ny atao hoe fanaon'izao tontolo izao raha tena mamaky tsika dia raha makitsika eo amin'ny Efesianina 1, ny andininy 19, ny andininy 17 manomboka eo amin'ny andininy 17. Zao ny vaky ny teny ao hoe mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika iray ny voninahitra ho anareo izy mifanahy ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalahana azy tsara, ary mba hampahiratina amin'ny mason'ny sainareo mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsoana sy izay haren'ny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina. Eo amin'ny olona masina. Inona ny dikan'izany teny izany? Dikan'izany teny izany dia zao hoe itsika rehefa mbola tsy tao amin'i Jesosy Kristy, itsika rehefa mbola taranaka Adamo, izany hoe adamika, dia mitodika makany amin'ny fisainan'izao tontolo izao, ny fisainantsika. Ohatrany ahoana izany fisainan'izao tontolo izao izany? Mila azontsika dia izao, misy fisainana anankiroa eto amin'izao tontolo izao. Ny fisainan'Andriamanitra dia ny fisainan'izao tontolo izao. Ohatrany ahoana izany fisainan'Andriamanitra izany? Ny fisainan'Andriamanitra dia izay hitantsika tao amin'ny Saedena rehefa namorona ny olombelona Andriamanitra. Ny fisainan'Andriamanitra dia izao, namorona olombelona izy aloha. Andriamanitra raha ny tena marina, ny dikany hoe Dieu, ny dikany hoe Andriamanitra, dia ilay ao aminy daholo ny fahafenoana rehetra. Celui qui subsiste par lui-même, izany hoe ao aminy fahafenoana ary tsy mila na inona na inona izy ho ivelany. Fa saingy izao namorona olombelona izy. Fa naninona Andriamanitra ny namorona olombelona? Satria mba ho tiaviny. Izay ny fisainan'Andriamanitra voalohany indrindra. Ny fisainan'Andriamanitra voalohany dia namorona olombelona izy mba ho tiaviny. Na dia ao aminy aza ny fahafenoana rehetra, na dia izy avokoa raha ny ao aminy zavatra rehetra ilainy ho an'ny tenany, dia tsy mijanona tamin'izay izy fa namorona olombelona izy mba ho tiaviny. Izany hoe ny fisainan'Andriamanitra voalohany izany dia fitiavana. Fitiavana ny fisainan'Andriamanitra voalohany. Ny fisainan'Andriamanitra faharoa dia izao, Andriamanitra namorona olombelona tsy ho tiavina fotsiny, fa Andriamanitra koa namorona olombelona mba hiantehatra tanteraka aminy. Andriamanitra tsy namorona olombelona ho indépendant, ho aleo tena, ho iankina amin'ny herin'ny tenany, tsy namorona an'izany Andriamanitra. Fa Andriamanitra namorona olombelona mba hiankina tanteraka aminy. Fahatelo manarak'izay dia izao, Andriamanitra namorona olombelona mba hanjaka eo amin'ny zavaboary rehetra, satria ny olombelona ny représentantany, amin'ny alalan'ny olombelona Andriamanitra ny afaka miasa sy manjaka eto amin'izao tontolo izao. Namorona olombelona Andriamanitra mba hanjaka eto amin'izao tontolo izao, saingy izao tsy hanjaka ho amin'ny filany, tsy hanjaka ho amin'izay tiany, fa hanjaka satria miantehatra tanteraka amin'Andriamanitra ary lasa ambassadeur, représentant-n'Andriamanitra, miasa amin'ny alalan'ilay olombelona Andriamanitra mba hahafahany manjaka eto amin'izao tontolo izao. Ary ny farany dia izao hoe ny foron'Andriamanitra mba hikolokolo an'io zaridaina tao Edena io. Dikany hoe Edena
raha ny tena marina tsy endroit géographique ny atao hoe edena fa ny dikany hoe edena de fanatrehan'andriamanitra, firaisana amin'andriamanitra, toerana zay isehon'ny fanatrehan'andriamanitra, toerana zay isehon'ny firaisana amin'andriamanitra. Namoron'olombelon'andriamanitra mba hikolokolo an'io saedena io, zany hoe kolokolo an'io fanatrehan'andriamanitra io, hikolokolo an'io intimité amin'andriamanitra io. Eo am'izay toerana misy ny olombelona zay ny foron'andriamanitra, de eo no ahafahan'andriamanitra mampiseho ny fanatrehany ary mizara ny fitiavany amin'ny olona rehetra. Zay ny fisainan'andriamanitra zay. Ny fisainan'andriamanitra de andriamanitra te hiray mandrakariva amintsika olombelona satria tiantsika. Te hiray amintsika mandrakariva izy, te hizara ny fitiavana izy, te hampiseho amintsika izy fa tena tiantsika. Zay lay fisainan'andriamanitra zay. Fihetsen-danin'izany kosa ny fisainan'olombelona, ny fisainan'izao tontolo zao. Ny fisainan'olombelona sy ny fisainan'izao tontolo zao de izao. Ny olombelona zay tafasaraka tamin'ilay andriamanitra fitiavana, lay andriamanitra source, tafasaraka tamin'ilay andriamanitra source. Ary satria tafasaraka tamin'andriamanitra source ny olombelona, de inona ny zavatra mitranga rehefa tafasaraka tamin'andriamanitra source, ilay fitiavana fototra ny olombelona, tafasaraka tamin'ilay fitiavana fototra, de lasa tsy tena ny olombelona. Lasa ty tena ny olombelona, lasa tsy miankina amin'ilay fitiavana fototra intsony fa lasa ty tena. Zay ny résultat voalohany, ny fisainan'ny olombelona. Ary ny résultat faharoa de zao, lasa indépendant, lasa mieritreritra fa mahavita tena ny olombelona fa tsy mila miankina amin'andriamanitra. Lasa mieritreritra izy fa mahavita tena fa tsy mila miankina amin'andriamanitra. Io zavatra anankiroa ry havana, zay ny mila tena azontsika ao anatin'ny hoe fisainan'andriamanitra sy ny fisainan'ny olombelona. Etsy an-daniny Andriamanitra mampiseho ny fitiavan'ny olona araky ny tenin'ny Paoly hoe fa mbola mpanototsika io izy de maty hamonjy antsika Kristy. Fa mbola mpanototsika de maty hamonjy antsika Kristy. Lay fisainan'Andriamanitra zay tia ny olombelona, te hamonjy ny olombelona, indro zanak'olona lay mitady sy hamonjy ny very efa trano tao edena. I Adama nanota ary nitsoaka sy niery an'Andriamanitra, fa Andriamanitra kosa nanatona ny Adama ka niteny hoe Adama, aiza moa ianao? Lay filazantsara voalohany zay nataon'Andriamanitra sady tao edena, lay Andriamanitra zay mitady, mikatsaka sy mitady anao satria te hamonjy anao izy, satria tiany ianao, satria tsy tiany hiala eo aminy ianao, satria tiany ho karakarainy ianao, satria tiany ho amin'ny alalanao no ampisehon'ny fitiavany, ampisehon'ny souverainetéany, ampisehon'ny famindram-pony. De tao anatin'izay havany, zay fitiavan'Andriamanitra zay, zay fisainan'Andriamanitra zay, zay milavy ny olombelona tao edena. Zay fisainan'Andriamanitra zay Andriamanitra te hiasa hiaraka amin'ny olona ary ny olombelona hiankina tanteraka aminy fa tsy handeha amin'ny herin'ny tenany. Etsy an-daniny kosa nefa, rehefa nanota ny olombelona de tafasaraka tamin'Andriamanitra izy. Ny atsembohan'ny tavanao ny lasa hinananao izy Andriamanitra. Lasa mandeha amin'ny herin'ny tenan'ny olombelona, lasa miezaka amin'ny herin'ny tenan'ny olombelona, lasa manao nyty zavatra rehetrarehetra ty amin'ny herin'ny tenan'ny olombelona. Ny résultat de lasa miteraka filany zay. Lasa miteraka filany zay satria voalohany indrindra itsika olombelona zay tafasaraka tamin'ilay fitiavana fototra de lasa mitady fitiavana amin'ny zavatra maro isan-karazany. Zay ny atao hoe filana. Itsika mitady fitiavana amin'ny zavatra akoatra ny fitiavan'Andriamanitra. Ny atao hoe filana de itsika mitady fitiavana amin'ny zavatra hafa akoatra n'ilay fitiavana fototra de Andriamanitra zany satria izy ny fitiavana fototra. Akoatran'izay de zao, tsy vitany hoe mitady fitiavana, lasa misy filana satria mitady fitiavana amin'ny vola, amin'ny harena, amin'ny zavatra, amin'ny filana nofo maro isan-karazany, lasa any anatin'ireny ny olombelona ny lasa mitady an'ilay fitiavana satria olombelona itsika ny foronina ho tiavina. Tadio tsara fa ny foronina ho tiavina tsika, ary ny foron'Andriamanitra mba ho tiavina tsika. Ka raha ohatra ka ny foron'Andriamanitra mba ho tiavina tsika de élément indispensable ary zavatra tena tsy maintsy ilaitsika zany ny fitiavana. Ilaitsika ny fitiavana matoa ny foron'Andriamanitra tsika ho tiavina. Fa saingy zao, rehefa tafasaraka tamin'ilay fitiavana tsika de lasa mitady fitiavana amin'ny zavatra hafa, amin'ny toerana hafa, amin'ny fomba hafa sy amin'ny zavatra hafa maro isan-karazany. Zo ihany fa tena tiatsika Andriamanitra nefany, zo ihany fa tena tiatsika izy. Ary izay toe-pontsika zay lasa mitady fitiavana amin'ny zavatra hafa zay le fisainan'ny olombelona zay. Satria tafasaraka tamin'Andriamanitra ary io fitiavana
lasa mitady fitiavana amy zavatra hafa maro isan-karazana io ilay fitiavatena io ilay lasa filana io satria tsika ny olombelona rehetra am'izay zay tafasaraka amin'andriamanitra samy mitiady fitiavana amin'ny heriny amy zavatra afaka ohatran'andriamanitra de rehefa samy mitady fitiavana de mazava ho azy fa fitiavatena rehefa mitady ny fitiavana ianao akoatra ny fitiavan'andriamanitra anao akoatr'izay ry havana de zao tsy vitan'ny mitady fitiavana te ho tiana ny olombelona te ho tiana satria ny foronina ho tiavina izy de te ho tiavina izy zany normal zany fa tsy vita an'izay fa lasa maly ho tena izy lasa tsy miankina tsony am'ilay andriamanitra fototra tsy miankina tsony am'ilay andriamanitra source fa manjary lasa mandeha amin'ny herin'ny tenany lasa olona mandeha amin'ny herin'ny tenany ary lasa ny atsembohan'ny tavany no lasa hinanany lasa ny atsembohan'ny tavany lasa hinanany fa saingy zao ry havana so ihany fa tena tia ilay andriamanitra ary efa naseho an'izany fa natafasaraka amin'ny azytsika de izy kosa mbola mitady atsika indro ny zanak'olona ozy izy mitady sy amonjy ny very saingy ny olana de zao ry havana itsika olombelona tsy mahatsapa hoe very itsika olombelona tsy mahatsapa hoe tafasaraka am'ilay fisainan'andriamanitra fototra lay fitiavan'andriamanitra fototra itsika olombelona ary rehefa tafasaraka am'ilay fitiavan'andriamanitra tsika tafasaraka am'ilay fisainan'andriamanitra tsika de lasa manana ny fisainan'izao tontolo zao ny fisainan'izao tontolo zao ry havana de manosika atsika ho tia tena ny fisainan'izao tontolo zao de manosika atsika hitady fitiavana amy fomba maro isan-karazany amy zavatra maro isan-karazany ny fisainan'izao tontolo zao de manosika atsika hifaninana amin'ny hafa ny fisainan'izao tontolo zao de manosika atsika eritreritra fa itsika de ambonino ihanina ambonino rakotona ambonino rabe miezaka mafy tsika mba ho amboniny hafa zay ny fisainan'izao tontolo zao miasa mafy mifofotra mafy mitady zay ahasambatra ivelany lay fitiavan'andriamanitra mitady zay ananana fiadanana ivelan'lay fiadanana ao amin'andriamanitra lay fiadanana fototra jesosy kristy nefa no miteny hoe fiadanako no omeko anareo izy tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao zany fiadanana omeko anareo zany fa itsika olombelona lasa mandeha mitady an'izany any ivelan'lay namorona atsika ivelan'lay mpanamboatra atsika ivelan'lay andriamanitra tena tia atsika lasa mitady an'izany any ivelantsika de zao ry havana zao no izy lasa itsika olombelona satria lasa tafasaraka tam'izay fitiavana fototra zay tsika de nanomboka teo ny fisainan'izao tontolo zao araka ny volazako teo ny fisainan'izao tontolo zao de manosika atsika ho tia tena ny fisainan'izao tontolo zao jereo ny ankizy rehefa mandeha mianatra mifaninana mba ho voalohany mifaninana mba ho voalohany tsy ratsy zany saingy zao lasa frère ihany lasa frère ihany lasa fanambaninany hafa lasa fanandratantena izany ny atao hoe fisainan'izao tontolo zao zany atao hoe fisainan'izao tontolo zao lasa mireare amy zavatra vitany tena lasa miseho mahavita amin'ny herin'ny tenany de zany daholy ny olona rehetra tafasaraka amin'andriamanitra ary de mieritreritra fa rehefa ambony de la mba tiany hafa rehefa mahavita an'izao na manana an'izao na manam-bola na manan-karena na manana toerana tsara na tafita amin'ny fiainana le tafita amin'ny fiainana eo tsy le tafita amin'ny fiainana araka ny definition'andriamanitra fa le tafita amin'ny fiainana resahana eo de le tafita amin'ny fiainana satria manam-bola satria manana toerana afaka irehareana satria manana position dominant eo amin'ny fiarahamonina satria indraindray ny olona satria apetraky ny olona satria ohatra ny tiaviny ny olona de izay no lasa manome atsika lasa ohatran'izay ny karohan'ny olombelona fatratra fa ozy izy ny tenin'andriamanitra hoe miovà my fanavozana ny saina aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao izy izy mba hahafantaranareo ny sitrapon'andriamanitra de zay sady marina no ankasitrahany ohatrany ahoan'izany be avany ohatrany ahoan'izany satria olombelona tafasaraka tamin'andriamanitra satria olombelona zay tsy malala afa-tsy ny tenany tsy malala afa-tsy zay an'ny tenany tsy malala afa-tsy fitiavany tena ary lasa olombelona tafasaraka amin'andriamanitra miafina amin'andriamanitra miafina an'andriamanitra miafina ny tavan'andriamanitra olona manamelok'olona sy olona manamelo-tena zay ny olona zao tontolo zao zay ny olona adamika zay de ozy andriamanitra tahaka ny nataotao tena ihany iatama aiza moa ianao
fa tahaka zany ihany koa nytenenin' jesosy, indro ny zanak'olona hitady sy hamonjy mivery noho ny fitiavan'andriamanitra, noho ny fitiavan'andriamanitra anao, noho ny fitiavan'andriamanitra anao, de indro tonga izy hitady sy hamonjy anao, indro tonga izy hitady sy hamonjy anao. Tonga olombelon'andriamanitra roa arivo taona lasa, tsy maintsy izy mpamorona, izy lay andriamanitra tompony tompo sy mpanjaka mpanjaka, tsy maintsy nidina ary tonga olombelona ka nomboana teo amin'ny hazo fijaliana, amelany elokao, voavelany elokao ry havana, voavelany elokao nandrava ny hevitra fampisarahana izy, izay hevitra fampisarahana tao edena, rava lay hevitra izay nisy ny fifandraisana amin'andriamanitra, nisy ny fanatrehan'andriamanitra, rava zany fanatrehan'andriamanitra zany tao edena, fa naverin'i Jesosy Kristy zany teo amin'ny hazo fijaliana, naverin'i Jesosy Kristy zany fanatrehan'andriamanitra zany ndray teo amin'ny hazo fijaliana, ndravany ny hevitra fampisarahana, ary teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy no teny hoe vita, voavelany elokao, voavelany elokao taloha, ankehitriny aro avy, sambatra ny olona zay tsy sainy Jehovah eloko ary tsy misy fitaka ny fanahiny, sambatra ny olona zay tsy sainy Jehovah eloko ary tsy misy fitaka ny fanahiny, sambatra ny olona zay voavelany elony sy voasarona ny fahotany, voavelany elokao, voavelan'i Jesosy Kristy ny elokao, voasarona ny fahotanao, vita ozy izy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, voavelany elokao rahalahy, voavelany elokao ranabavy, voavelany elokao tehiteny ianao an'izany a, tsy angatana intsony zany fa raisina, satria tsy misy famelan-keloka raha tsy misy rahalatsaka, voavelany elokao, taloha ankehitriny aro avy efa vitany Jesosy, voavelany elokao, sahako mbola averina ary izingizinina efa voavelany elokao, satria efa niteneniny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, vita, voavelany elokao, satria tiany ianao, ndravany ny hevitra fampisarahana, naveriny teo aminy indray, nataony tao anatiny, ndravany ny hevitra izay mampisaraka atsika, rava ny hevitra lamba, tao anatin'ny fanekena taloha tsy azo idirana, tao amin'ny hevitra masina indrindra, fa tsy misy afa-tsy ny mpisorona be rery any mahazo miditra ao amin'ny hevitra masina indrindra, fa ndravany Jesosy Kristy zany, tao amin'ny nofony ozy izy nandravany an'izany, ndravany zany, niditra tao amin'ny taberna kely izy, niditra tao amin'ny hevitra masina indrindra izy, rava izany hevitra fampisarahana zany, afaka miditra ao amin'ny fanatrehan'andriamanitra ianao, ary tsy vitany hoe afaka miditra ao amin'ny fanatrehan'andriamanitra ianao, fa Andriamanitra koa afaka mivoaka avy ao amin'ilay hevitra masina indrindra, ary manatrika anao, ary misy firaisana eo aminao ndray, mamerina amin'ny firaisana eo aminao, ary amin'ny alalan'izay, zay asa mpamonjena vitan'i Kristy zay, tsy vitany hoe namelany elokao izy, ary mila inonao zany sy raisinao amin'ny finoana, fa niaraka maty taminy teo koa, lay anao lay tafasaraka taminy, noho ny amin'ny ota, noho ny amin'ny mampanotanao, lay fisarahana tao edena, de naverin'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana ndray ny firaisana taminy, maty lay olona tafasaraka tamin'Andriamanitra, lay mpanota, lay taranaky Adama, lay anao taranaky Adama, lay vieil-homme ozy izy Paoly, lay mpanota lay Adama taloha, lay Adama ela, niaraka maty tamin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, mila inona zany, tsy misy na inona na inona, azonao mamono, tsy afaka mamono tena ianao, fa efa maty lay olona égocentrique, lay olona tsy mahalala afa-tsy ny tenany, lay olona tia tena, lay olona mandeha amin'ny herin'ny tenany, efa maty niaraka tamin'i Jesosy Kristy eo amin'ny hazo fijaliana, mila inonao zany, mila inonao zany, mila inonao zany, ary manarak'izay le zao nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy, resy ny fahafatesana tambiny ota, resy ny fahafatesana tambiny ota, tsy manan-kery aminao tsony, tsy manan-kery aminao tsony ny fahoriana, ny aretina, ny loza, ny tebiteby, ny tahotra, ny fahamaizina sy ny zavatra maro isan-karazany, tsy manan-kery aminao tsony, satria reny natao fahafatesana, natao fahafatesana de ny fisarahana amin'Andriamanitra, vokatra fotsiny reny rehetrarehetra zay, rava ny fisarahana tamin'Andriamanitra, ary tsy vitan'izany, fa nidina Jesosy Kristy, niakatra tany an-danitra izy, ary nidina Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny fanamasina, ary de tsy ianao tsony velona, fa lasa Kristy no velona ao anatinao, Kristy ny velona ao anatinao, satria manino Kristy ny velona ao anatinao, satria amin'ny alalan'ny Kristy velona ao anatinao, zay le tombo-kase mba azonao ndray mifandray amin'ilay Andriamanitra mpamonjy,
am'le andriamanitra tompony tompo sy mpanjaka lay namorona anao tamin'ny amin'ny alalan'ny fahavelomany ao anatinao ndray velona ao anatinao izy ary de tafaray sy tafakambana am'ilay mpamorona anao ndray ianao. Hoy Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra andeha aza malailo ny fonareo izy izy minoa an'andriamanitra ary minoa ko andeha ozy izy anamboatra fitoeranao anareo ary any am'izay toerako ny toeranareo ko. Aiza lay tena vaovao de eo am'lay misy mifanatrehan'andriamanitra. Zay ny atao hoe tena fanatrehan'andriamanitra rehefa velona ao anatinao Kristy. Ao ndray lay tena vaovao lay misy mifanatrehan'andriamanitra ary tian'andriamanitra ho avoaka zany fanatrehany zany zay fanatrehany ao anatin'ny fonao zany tsy mijanona ao anao rehetra zany fa indro Jesosy Kristy miteny hoe ndanao izy atao mpianatra ny firenena rehetra mandeha Kristy ao anatinao lasa mizara ny fitiavany amin'ny manodidina rehetra. Tsisy olona manao jiro ao ambany vata famarana Jesosy Kristy rehefa velona ao anatinao de asehony eo aminao ny fahazavana, asehony eo aminao ny fitiavany, asehony amin'ny alalanao ny fahazavany, asehony amin'ny alalanao ny fitiavany, asehony amin'ny alalanao zany tsy mijanona ao anao rehetra zany, tsy mijanona ao amin'ny fanahy zany fa asehony ao amin'ny tontolo hita maso zany. Miovaha ny fanavozana ny saina mba hahafantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra ny fanavozana ny saina rehefa nandeha izao. Itsika mitodika indray ao amin'ny asa-pamonjeny Kristy satria Jesosy Kristy namonjy atsika, namela ny helokontsika, nitsangana tamin'ny maty ary tsy vita nitsangana tamin'ny maty fa velona ao anatintsika. Zany vaovao mahafaly zany, zany manova ny fiainantsika teo aloha isaky ny olana ady atrehana sy ny zavatra maro isan-karazany de lasa itsika sy ny herin'ny tenantsika, lasa mandeha tsika miaraka amin'ny herin'ny tenantsika, lasa mandeha tsika amin'ny fitiavany tena sy ny zavatra maro isan-karazany, mandeha amin'ny fisaina an'izao tontolo zao, mandeha amin'ny fisaina an'izao tontolo zao. Fa amin'ny fotoana kosa am'izay rehefa mino ny asa-pamonjeny Kristy tsika de manomboka eo miova kosa tsika amin'ny fanavozana ny saina. Ary rehefa miova tsika amin'ny fanavozana ny saina de manomboka eo tsika fantatritsika fa tsy tsika tsony miady amin'ny zavatra rehetra fa lasa Jesosy Kristy lay velona ao anatintsika, lasa Jesosy Kristy lay velona ao anatintsika. Ary zay no mahatonga ny teny eo amin'ny Efesianina toko voalohany zay tenenin'ny Paoly, mazava-penjahatra tenenin'ny Paoly mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika ray ny voninahitra ho anareo ny fanahy ny fahendrenao izy sy ny fanambarana amin'ny fahalalana sy tsara. Fanambarana amin'ny fahalalana sy tsara. Ny fisainan'izao tontolo zao de tsy mahalala an'izany asa-pamonjeny Jesosy Kristy zany. Ny fisainan'izao tontolo zao ny zavatra ao anatin'ny fon'ny olombelona rehefa ao anatin'ny fisainan'izao tontolo zao izy tsy misy afa-tsy ny fitiavan-tena, tsy misy afa-tsy ny filany zay mitarika azy ho amin'ny fitiavan-tena ary tsy misy afa-tsy ny fandehanana amin'ny herin'ny tenany, ny fiezahana amin'ny herin'ny tenany, ny fanaovana zavatra amin'ny herin'ny tenany ary lavitra an'Andriamanitra satria mieritreritra ny tenany fa indépendant, maleo tena, mpamorona tahaka an'Andriamanitra, mitovy amin'Andriamanitra. Zay ny fisainan'izao tontolo zao zay. Fa rehefa miova amin'ny fanavozana ny saina kosa tsika de ho marina amintsika ny tenin'Andriamanitra eo mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika ray ny voninahitra anareo ny fanahy ny fahendrena, l'esprit de sagesse sy ny fanambarana amin'ny fahalalana sy tsara, l'esprit de la révélation et de la connaissance du Christ, esprit de la révélation et de la connaissance du Christ. En teny frantsay izao ny teniny hoe afin que le Dieu le Seigneur de nous tous, Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse, lay fanahy ny fahendrena, et de révélation dans sa connaissance précise et correcte. Et de révélation dans sa connaissance précise et correcte. Zany hoe lay tena fahalalana an' Jesosy Kristy, lay izy se révélé amintsika amin'ny alalan'ny firaisantsika aminy satria miray amin'ny Jesosy Kristy tsika. De zay firaisantsika amin'ny Jesosy zay manome antsika ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy. Ary tohiza amin'ny Paoly izy hoe qu'il illumine les yeux de votre esprit, ary mba ho azavainy ny fanahy, mason'ny sainareo izy, mason'ny fanahinareo, mba ho fantatrareo izy, afin que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Mba ho fantatrareo izy, ary mba ho ampahiratina amin'ny mason'ny sainareo, mba ho fantatrareo zay fanantenana avy amin'ny fiantsoana sy izay aren'ny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina, ary ny fioaran'ny alehibe ny heriny ho antsika izay mino araky ny fiasan'ny herin'ny faherezany. Ry havana, raha tena azotsika tsara zany. Raha toy izany Paoly teny eo amin'ny Efesianina toko 5 ny 7 manao hoe fa mba ho avoazina kosa ianareo
amin'ny fanahysainareo, mba ho avoziny ianareo amin'ny fanahysainareo. Tady dio ry havana va manova ny saitsika, ny zavatra ao anatin'ny fotsika no lasa iainantsika sy ao anatin'ny saitsika. Zay zavatra ilomantsika, jerentsika, saintsika, mbanjinitsika isan'andro ka latsaka ao anatin'ny fotsika, de zay no iteraka ny fomba fisainantsika zay. Rehefa mibanjina isan'andro ny problemntsika, rehefa mibanjina isan'andro ny fitiavan-tenantsika, rehefa mibanjina isan'andro ny zavatra tokony ho antsika nohony amin'ny fitiavan-tenantsika, rehefa mibanjina isan'andro ny filatsika, rehefa mibanjina isan'andro ny zavatra mitrangy eo amin'ny tontolo itamasontsika, de ino tsy maintsy conditionné ny saitsika ary ho latsaka ao anatin'ny fotsika ho fiainatsika. Rehefa mijery problemntsika ka ny problème mambanjintsika saintsika isan'andro de ino ny lasa ho ngeza be eo amin'ny fiainatsika, ary ino ny lasa ho fisainatsika, lasa fisainan'izao tontolo zao, satria ny fisainan'izao tontolo zao de manosika atsika ho lasa hifantoka amin'ny zavatra hita maso, manosika atsika ho lasa hanome vahana ny fitiavan-tenantsika sy ny filantsika, lasa manome vahana ny zavatra rehetrarehetra, ny filan'ny nofo ozy izy sy ny filan'ny saina ozy izy, lasa manome vahana an'izany. Zay rehefa ohatra ka fisainan'izao tontolo zao, ary io zavatra io lasa mibahana ao anatin'ny fotsika izy io, mibahana ao anatin'ny fotsika, de lasa ao anatin'ny fotsika ny fireryana, ny tebiteby, ny tahotra, ny zavatra maro isan-karazany, ny fankahalana, ny fitiavan-tena, zavatra maro isan-karazany. Zay ny fisainan'izao tontolo zao zay, mibahana ao anatin'ny fotsika zany rehefa ny zavatra hita maso ny banjinitsika. Fa rehefa tena te hibanjina, rehefa tena te hiovitsika amin'ny zavatra mitrangy eo amin'ny fiainatsika, de mila miova amin'ny fanavozana ny saintsika. Ahoan'izany miova amin'ny fanavozana ny saina zany? Manomboka eo kosa ry havana, mila mibanjina ny oasam-pamonjeny Jesosy Kristy io, mila mibanjina ny oasam-pamonjeny Jesosy Kristy io, mila mibanjina zany fitiavan Jesosy Kristy zay nomeny antsika zany, mila mibanjina ny asa-pamonjena vitan'i Kristy, mila mibanjina n'izany hoe tonga Andriamanitra nametra-pihavanana tamintsika indray, voavelany helokontsika, efa matitsika, efa nitsangana tamin'ny maty Kristy, ary tsy tsika tsy mivelona fa Kristy mivelona ao anatsika. Ka ninona zavatra mitranga? De tsy za tsy mivelona fa Kristy mivelona atao anatiko. Tsy zany miatrika amin'ny problème fa Kristy zay velona atao anatiko, satria efa mpandresisy lehibe zay eo anatinareo noho ny ao amin'izay eo amin'izao tontolo zao. Ary tsy vitan'izany fa irahan'Andriamanitra tsika hizara n'io fitiavana io. Raha tena velona ao anatinao Kristy, de lasa mizara ny fitiavany Kristy ianao, miova amin'ny fanavozana ny saina, ary tsy maintsy mizara ny fitiavany Kristy amin'ny manodidina anao, miseho eo aminao io fitiavany Kristy io, satria mivokatra ny fanahy de fitiavana. Ny dikany hoe Kristy velona ao anaty ry havana, de velona ao anaty Kristy fitiavana. Ny dikany hoe Kristy velona ao anaty, de velona ao anaty le Kristy teny, ary Andriamanitra de teny, tamin'ny voalohany teny, ny teny de fitiavana, tamin'ny voalohany teny, ny teny fitiavana de Andriamanitra, ary lay teny fitiavana, lay Andriamanitra de tonga nofo, lay teny fitiavana de tonga nofo, ka nonona tamintsika ka raha tena velona ao anatinao Kristy, de lasa tsy velona ao an'ny tenanao tsony ianao, fa velona ao an'ny hafanao, velona ao an'ilay namonjy ianao, ary dikany hoe velona ao an'ilay namonjy ianao, de tahaka azy ianao, lasa velona ao an'ny hafa, manaparitaka an'ilay Edena, lay atmosfera edenika eo amin'ny tontolo misy ianao, manaparitaka an'ilay atmosfera edenika, lay atmosfera edenika, lay atmosfera ny fitiavan'Andriamanitra, lay atmosfera ny fanatrehan'Andriamanitra, lasa manaparitaka an'izay ianao. Tsy ezaka zany, fa noho ny amin'ilay Kristy velona ao anatinao, zay mandray ny fitiavan'i Kristy andriavana no afaka mizara ny fitiavan'i Kristy, zay mandray ny fitiavana no afaka mizara fitiavana, ary zay ao anatinao ihany no afaka zarainao. Miova ny fanavozana ny sainao sy izy ny tenin'Andriamanitra, mba hafantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, ary mba omenin'Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika ray ny voninahitra ao anareo, ny fanahy fahendrena sy ny fanambarana ny amin'ny fahalalana azy tsara, amin'ny fotoana tena mino ny asa-pamonjeny Kristy ianao, mino ianao fa velona ao anatinao Kristy, mino ianao fa voavela eloko ianao, mino ianao fa maty niaraka tamin'ny Kristy ianao, mino ianao fa nitsangana tamin'ny maty Kristy, ary mino ianao fa izy ny velona ao anatinao, de ho azonao tsara fa izy hoe révélé aminao izy, ary ho asehony aminao ny fitiavana ianao, andray an'izany fitiavana zany ianao, de hiova ny fanavozana ny saina andray ianao, ary rehefa miova ny fanavozana ny saina ianao, de ho fantatrao fa tsy ianao tsy mivelona, fa Kristy mivelona ao anatinao. Mandehany, de ny voninahitra de ho an'ny Kristy rery any, satria izy velona ao anatinao, ary ny fanavozana ny saina de ianao mitodika
amin'ny asa-pamonjeny mandrakariva, ary arakarak'izay miova tanteraka amin'ny fanavozana ny saina ianao, ka tsy tia tena intsony fa lasa ilay fitiavan'i Kristy ny lasa manosika anao ary manova ny sainao sy ny mombanao manontolo. Ny voninahitra be ho an' Jesosy Kristy irery any. Amen.